Miakatra an-tanàna ny Dahalo ao anatin'ny faritra Betsiboka distrika Meva-tanàna iny. Saika isan'andro dia misy hatrany ny fanafina amin'ny tambaza ataon'ireo Dahalo izay mitety tokantrano maro ka efa betsaka ireo olona no lasibatra tamin'ny fanafina ataon'ireo Malagasy ireo. Ny talata fafito ny volana Novambra ifony alarobia 7 Novambra teo dia tokantrano iray no tafian'ireo Dahalo efa da mirongo basy tao amin'ny commune ambanivohitra Antsavabositra tokony tamin'ny volora sasany alina. Panefa volamena ireto mpivady niara ny fanafina ireto Dahalo ireto. Ny volamena 730 grama sy volafotsy 70 grama ary vola mitentana 5,000 sy 1 hetsy ariary no lasan'ireo Dahalo ireo tamin'izy mivady ireto. Famehan'ilay izy moa zany zay somary teo amin'ny tamin'ny valo sasany teo mbola nandro mipetrapetraka teo tokotany somary mbola nafanafana moa zany moa ny olona mbola mijiro mbola tsy maty rehefa tsy maty ny jiro dia zay vady mipetrapetraka eo dia fa rany anandro dia niteny tamin'ny vadiko eo ndao tsy kinam-bary fa za mbola mainka andeha hijery baolina rehefa niteny moa izy hoe anao tsy mahazo mandeha mivoaka fa za rery nety mangina be za azy ilozanao fa aleotsika mijanona eto foana dia niezaka nijanona ihany dia za amin'io mbola eritreritra hoe hiasa za moko matetika miasa alina foana amin'ilay asa maro tsy tratra dia nandeha tao ambadika tao zany somary nidabodaboka kely dia izy moa fa rendre manotory rehefa rendre manotory izy dia za ohatra midabodaboka dia misy olona mandondona ka zay somary mananamana anankiray zay saika mbola eritreritra hoe hiverina any aminay nefa tsy tafaverina tsony izy zany dia rehefa tsy miverina moa izy dia zay nidabodabo rehefa nifo amin'izay zany za misy mandondona dia tonga dia nisokafona le varavarana ataoko hoe le namako zany nisokafiko le varavarana tonga dia ireo no nitsilo ny tory samy maso sady tonga dia nikapokapoka ny lohako nikapokapoka ny tratrako nitarehako teo moa zany tavela teo madamako amin'izay no tsy haiko izay mifanarahana izy teo fa izy tena mifanarotava tamin'ireo fa za tsy neona tamin'ireo mihitsy zay zany ny anano. Anisan'ny niara-nidarika sy vony ihany koa tamin'ny fanafiny eny an-taona ireo Malagasy ireo ity Ramatoa vadiny ilay rangahy ity. Fantatra fa mbola manohy ny fitsaboana ity rangahy izay niara nidarika tamin'ny fanafina ataon'ireo Jiolahy tao anatin'ny commune ambanivohitra Antsavabositra io. Fa rehefa nahen'olona ohatran'ny hoe mikapokolona zany dia manontany hoe fa inona zao dia miandry hoe misy amaly tsisy amaly dia taitra ihany moa ny tena dia nitsangana sady mivoaka dia fa inona nefa zao tsisy olona mamaly anahy mihitsy dia fa maninona raha rehatra le jiro le vadiko efa tsisy olona mitemy mihitsiny dia ny anankiray tamin'izareo tonga dia mipedanahy fa tonga ny aneriana ny tanako dia tazominy eo amin'ny vavako dia tsy mahazo mitabataba ozy izy fa avoay ny vola sy ny volamena dia tsy mahazo mandrehitra jiro koa fa zareo efa da eo zany dia misy torsa eo amin'ny lohany ny anankiroa mandrehitra torsa anankiroa tsy mandrehitra dia noetiny makao an'le efitra le fanefena dia zao nataony anahy hoe io izy efa maty ny vadinao dia jerevako tokoa moa le rangahy efa maratra be zany efa tsy hita iny tarehany iny dia taforaka ihany tomany fa maninona izy mivonoana dia voay fotsiny ozy izy mivola sy volamena fa tsy te lalan'izany zay dia zay nge tsy manany dia naoriny daholo moa ny zavatra teo amin'le fiasanan'le ramoseko teo ambony latabatra dia tamin'le izy moa zany efa misy zavatr'olona efa vita misy tsy voadio misy efa voadio misy mbola pièce zany le izy mbola atambatra zavatr'olona dia reny moa noentiny daholo dia mbola tsy mety afa-po izy satria mbola manana poudre volamena 20 gramma zay pirina manokana mihitsy zany dia le vola ray tapitrisa io dia tsy nety mihitsy izy fa aiza ozy izy mivola dia zay tsy manam-bola fa reny zavatr'olona tsy tokony entinareo raha fa zavatr'olona an'olona reny. Efa eo ampelatanana ny zandarimeny ao Antsavabositra araka izany ndrandra amin'izao fotoana izao ary misokatra ihany koa ny fikaroana ireo Dahalo ireo raha ny fanazavana trano. Andefitra manandrarina araka izany ireo vahoaka raha tojo ireo Dahalo ireo izay fantatra fa manafika isan'andro sy mandrava azy ireo eny amin'ny tanàna misy an'ireto vahoaka ireto. Miara-miasa akaiky hatrany ny mpitandro filaminana VO-ny zandarimeny sy ny fokonolona ao an-toerana amin'ny fanatetarana io kalomby io amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ao anatin'ny faritry Melaky sy faritry Melabe iny.
Miaratsy tanteraka ny fandriampahalemana etsy amin'ny gymnase couvert sy ao amin'ny passe de fil misy andian-jatovo manao saite'maire ireo mpianatra milalao ao. Tsy mifidy ora fa isan'andro dia miaodiaody eny an-toeran'ireo olon-dratsy ireo rehefa misy mahatsikaritra. Rehefa varim-barina ihany koa ireo olona tonga eo amin'ny gymnase dia sintonin'izy ireo ny poketra sy ny finday. Rehefa tsy misy olona fa mangingina dia zatratra farany ao amin'ny gymnase no lasibatra. Mitondra baskilalao izy ireo entina ampitahorana eny an-toerana. Taloha nisy mpitandro ny filaminana avy ao anivon'ny polisy pirenena miandro teny an-toerana tamin'ny fiandohan'ny taona teo. Tsy hita izy ireo amin'izao fotoana izao ka miverina indray ny mpanao ratsy. Manaitra ny iray aman-dreny ihany koa ireo mpitantana sy mpanaramaso mba tsy amelany zanany andeha irery eny amin'ny toerana io fa tsy mamela mahazo ireto farany. Mbola ny olana tsy fandriampahalemana trano no andrisan'ny votoatin'ny fiveren'ireo OMC ato anatin'ny faritry Melaky. Samy nitondra ny fitaranana avokoa ireo solon-tena-patsagana ary avy ao amin'ny distrikt hatramin'ny solom-bavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna manoloana ny asan-dahatra mpisao an-toerana. Voalasa tao aorianan'ny fiverena io fa hiara-hiasa avokoa ny sokajiny isam-baratongany misehatra ato anatin'ny fandriampahalemana faritra ity izay mivondrona ao anatin'ny OMC amin'ny ady amin'ny lasan'Zola. Makasitraka an'izy ireo ary dia misaotra amin'ny fanekenya nandahatena nanatrika zay fivorin'ny OMC zay itetiavam-baolana amin'ny tsy fandriampahalemana atao anatin'ny préfecture zay atitiko zay. Nandritra ny fivorin'ny OMC Melaky izay anotrony komandiny fibaikoany zandalamin'ny pirenena dia nanamafy amin'ny fitohizan'ny fiara-miasa ny lehibe ny fiara-piadidi zandalamin'ny pirenena Mahajanga amin'ny fampandriampahalemana faritra Melaky iny. Ary ny aletsinany keo ity farany amin'ny fomba tsy fetezan'ny asa nataon'ireo zandary eo ambany fiadidiny. Ary zahay dia masahy rehefa miara-milanay zany magnano dalagna atao ny ankety misy ategna amponja misy roahy fa misy akora hafa mitsangana eto raha masahy manoatra natao gendarmerie. Seg dia tany Ambatolapoka ny teny mitsy mifona zahay gendarme fa misy tsy mety nataonay teo fona aminay vahoaka. Eto koa za zany amin'ny mahakomandasy zenahy dia masahy miteny fa io tsy mety natao gendarme tato Melaky io zany dia ifonako za colonel Behivoka maso na repitondra eto. Zahay dia fa niova zao, hiova. Ary niova tsy handray vola aminareo intsony. Ary anareo koa za magnamia. Rehefa magnamia anareo dia mangala zahay. Anisa zany teny tao hoe tamin'ny olo magnamia izy ity nefa tsy amenareo ameny tribunal nisy zany. Andrasana araka izany ny vahaolana maharitra amin'ity ady amin'ny lasan'Zola izay mampikaikaika ny vahoaka ho tanteran'ny OMC ato anatin'ny faritra Melaky ity. Vaky vava-tanteraka ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Bekopaka ao anatin'ny distrikt Natsalova faritra Melaky amin'ny fomba fitantanany ONG iray amin'ny fitsidinany alan-tsigam-be mara misy ao an-toerana. Nanomboka ny taona 777 ka hatramin'ny taona 720 dia tsy nisy ny fanajariana na foto-drafitrasa iray azy ao anatin'ity commune Bekopaka ity izay misy ny tsingy io fa voagezany ONG io etrany ny vola miditra raha ny fanambarana avy amin'ny ben'ny tanàna ny Bekopaka. Zara raha misy vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune raha nitatitra atrany nilaza atrany anefa ny ben'ny tanàna ny Bekopaka fa tsy mila lela vola ity farany amin'ny fampidiram-bola ao anatin'ity tsingy ity fametrahana foto-drafitrasa atrany no isian'ny fampandrosoana sy takin'izy ireo ampiroborobo ny commune ambanivohitra Bekopaka io. Marina tokoa fa ny afantaran'izao tontolo ny Bekopaka dia tsingy dehibe mara zay mahatonga mitabataba foana zany no tsy fahazahoa tombotsoa na ny hoe retombe ho an'le vahoaka zany. Aleo zavaky tsotsotra aminareo izy ny 50% zany ny fanarana amin'izy io anatin'ny cahier de charge io ny antsasabola miditra amin'ny tsingy io dia tokony hanava asa fampandrosoana ho an'ny commune manodidina ny tsingy dehibe mara zany. Nanomboka tamin'ny taona 1997 jusqu'à nos jours tsy hitataratra hoe mivaingana ny fanatanterahana zay zavatra zay. Dia zay no mahatonga mitaky eto seroa satria ny Madagascar National Park no mitantana ny zavatra io. Omeko statistique fotsiny nareo tamin'ny taona lasa zany 2016 vola eo amin'ny 7 milliards FMG nilitra amin'ny kitapom-bola ny MNP antsasaky ny 7 milliards zany dia hoe 3 milliards 500 millions FMG. Tsy dia vola espèce mihitsy no ilaina le vahoaka na ilaiko fa ataovy eo amin'ny alalan'le foto-drafitrasa le izy. Zany 3 milliards zany avitany foto-drafitrasa betsaka zany eto Bekopaka. Mariko fa ny Bekopaka zany na numera aza tsy manana bureau. Ny vahoaka hitanareo mpanao gazety ary mba engaviko mba tifironareo sara fa mivarotra amoron-dalana. Tsy manana toerana anankiray toy ny trano tokon'olona zay ivorian'le vahoaka fa mbola mivory toy ny netim-paharazana regny
de eny ambodikiby mampalahelo eny fa natoerana navalalonana zany tsisy toy ny tribune azy be kopaka zany nefa miendrika isy jiro toy ny nosy'be saite'maire tsisy zany be kopaka zany efa misy tokony isy radio zany tsy hitanay commune hoe aiza natatran zany amin'ny alalan'io tombon'io ny tokony avitanany zany be kopaka tsy tokony hiankindoha amin'ny fanjakana tokony hamatsy commune azy feny anagnany trosany MNP mijaly ny vahoaka tsisy tombony azonay amin'io efa nisy ihany tabatabako tany Antananarivo fa toky zay ihiko mbola hoe pokaty le izy fa ho hitatsika moa toy ny zaho mbola mametraka zany raha sanatry ny vavaka tsisy fandraisana an-tanany io zavatra io akatoko nay io tsingy dehibe mara i bureau ny mitantana ny tsingy dehibe mara de ny MNP zay tsy kitiky vazaha fa eo tsika moa zany fampitsara fa misy ny sasany raisiny ho sangisangy le izy aoko atsika zany tsy zatra hoe efa mihetsiky le vahoaka efa mihetsiky le ny tokony olona ao zay voandray mesure raha nambara ny be tanàna ny be kopaka atrany dia efa nisy ny fivarinana atao tena amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fizahantany mikasika n'ity olana ity ka nampanantenina izy ireo fa amany olana makasika n'ity tsingy ny Bemara izay mampifalola ny commune ambanivohitry be kopaka ity sy ONG iray io amin'ity volana novambra ity araka izany no andrazana io fanapa-kevitra avy ministera sy ny famahana ny olana izy ireo io tsara ny manamarika fa mahatratra amin'ny hatramin'ny 5,000 sy roal ny mpizahantany isan-taona tonga mitsidika ny tsingy Bemara ao amin'ny commune ambanivohitry be kopaka distrikany Dahalo faritry melaka io